omaly kosa no nanatanterahana ny fitsarana ny raharaha mampifanolana ny fisemare na ny firaisamben'ny syndicat mpiasa malagasy révolutionnaire ary ny olotsotra mahakasika ny toerana izay misy ny foiben'ny fisemare tsy akady fotsy ny 24 volana aogositra avy zao moa no fantatra fa moakany didy mahakasika ity raharaha ity tribunal. Itoeran'io zany dia nazahoany Rafidisson Georges didy mpitsarany ady maika milanja hoe esorina eo ilay trano ary esorina eo koa ny olona izay mipetraka ao satria mipetraka fotsiny amin'izao tsy misy alalana sans droit ny titre zany zay filaza azy. Ny zavatra magaga nefa dia io trano dia nazahoana taratasy mazava avy any amin'ny commune urbaine Tananarivo satria ny commune urbaine Tananarivo no tena tompony ary mahana titre amin'io tamin'ny commune ilay tany. De tamin'ny 1987 dia nisy autorisation de construire une telle méthode nanomeny commune urbaine Tananarivo dia rehefa vita ny trano tamin'ny 1989 dia nomeny autorisation d'habiter indray. Izay zany dia efa manam-porofisa zany hoe ny tompon'ny trano no nanome alalana, ny tompon'ny tany nanome ny olona hanamboatra trano sy hipetraka amin'ny toerana. Taty arina nefany efa nangatany adiniko aloha zany fa efa nangatany fisemariany koa le tany io. Taty arina nefany ohatrany misy magie na zavatra tsy fantatra lasa tapoka any Rafidisson le tany. Magaga nefany dia nazahoany le tany io ndray avy amin'ny présidentny commune conseil municipal teto Antananarivo. Kanefa ny zavatra misy eo masony lalàna sy ny didy dia tsy misy conseil municipal na président conseil municipal afaka mivarotra tany commune fa tsy maintsy ny maire ihany ny exécutif no afaka mivarotra manao taratasy fivarotana. Ka noho zany avy zany nazahoany an'io. Eo anatin'izay rehetrarehetra zay zany dia nitory zany ny Rafidisson Georges tatorina dia hoe milahy eo zany nareo dia napiditra fitsarana indroa zany nefa rehefa natao zavatra hoe tsy tonga foana izy tsy nampidiriny araka ny tokony izy le izy ka izy ty zany manao tetika ty ambadika ty zany mifanaraka na tsy fantatro hoe le lalana ambany tany nahita lalana tany izy any amin'ny ady mainka nampidiry le izy dia hoe isorona eo reo olona reo sy mipotera le tany isorona eo le tany.